Fantatra kosa fa tsy rotsaka ho isan'ireo kandida hovidiana amin'ny fifidianana folo am-pirenena ho avy izao imonja roindefo filo nasionalin'ny antoko monima. Izany no fantatra dia taorian'ny fandinian'ity antoko ity ny toeram-pirenena amin'izao fotoana izao. Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Tsy rotsaka ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena na dia nahafen'ny fepetra aza ny filoha nasionalin'ny antoko monima. Andriamatoa monja roindefo. Tsy andray anjara ihany koa ny atoko misy azy ary tsy androtsaka kandida. Io ny fanapahan-kevitra ty atoko ty raha nandinika ny toetra raha-pirenena ny komite nasionaliny. Resy faenimpolo taona ny atoko monima no hanazava izay fanapahan-kevitra no raisin'izay amin'ny vahoaka malagasy manome baiko ny mpikambana monima anazava an'izany fanapahan-kevitra izany ihany koa amin'ny vahoaka sy any amin'ny faritra izay tandrefy azy ary mitaona ny olo-pirenena amakafaka lalina izay zavatra voalaza teo izay. Ny antoko monima moa zany araka le voalaza teo izay dia na mandrotsaka vato fotsy amin'ny fifidianana ny olo-pirenena ihany koa sy sakanana amin'izay heviny, amin'izay eritreriny, amin'izay kandida zay eritreretiny tokony hotoanana fa ny monima dia resy lahatra fa tsy fifidianana isiny safidim-bahoaka io fa dia saritsary-pifidianana isiny atao hoe le voalaza teo hoe saritsary-pifidianana toy ny adila amin'ny fizarazahana fizaran-tseza eto am-firenena ary tsy eretreretina akory hitarika filaminana na fampandrosoana eto amin'ny firenetsika ka dia tsy teo tompona andraikitra amin'izany ny filoha nasionalin'ny antoko monima, tsy teo tompona andraikitra amin'izany monja roindefo satria efa nitantana andraikitra ambony izy teto amin'ny firenena mahafantatra tokoa ny tokony atao sy ny tsy tokony atao eto amin'ity firenetsika tia ary mahafantatra ny zava-misy ka dia tsy teo tompona andraikitra amin'ny fiarahana tsokombakomba amin'ny fanapotehana ny firenena. Araka ny sosikevitra avy amin'ny antoko monima dia azo ampiarina soamatsara ny soatoavina izay navelan'ny filompamorona ny antoko dia tompoko lamonja jaunina ho fanarenana ny firenena raha tsy tanisa afa-tsy ny fanamafisana ny firaisam-pirenena ady ho fametrahana ny tena demokrasia araka ny fanirian'ny besin'ny maro, ny fampandrosoana mitovy tantana ary ny fiarovana ny fiandrianan'ny pirenena.